Angavaliana trano tompoklasy tompokivavy no itsidiako ny tokantranonao amin'ity atoandro ity manoatra ny araba finaritra indray manasanao ampanajana araka ny vaovao an-tsary hatramin'ny farany ireo lohateny-baovao ary aloha. Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika ara-tsosialy vonjolongo ho an'ny faritra Tsinanana ny komuna Ambodorina no misantatra izany amin'ireo komuna 13 isitraka azy. Mahasarika vahiny maro ny hetsika ara-pizahan-tany festikety andiany fadimy ao Antsiranana. Tsy manara-dalàna ny mpanao lohamenaka amina ravina jorofo any amin'ny distrika amin'ny Vaingandrano isy ny fandraisana andraikitra ho fampanaraha an-dalàna. Izatarantsika ny maresaka amin'ity atoandro ity ny vaovao ara-tsosialy fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana nisan'ny misitraka ilay hetsika ara-tsosialy vonjolongo ny anivon'ny komuna Ambodorina distrika ny Toamasina faharoa ny komuna Ambodorina distrika ny Toamasina faharoa zany no misantatra an'izany izay anisan'ny komuna nitondra faisana tamin'ny loza voajanahary maro toy ny rivo-dozagezany farany teo ka tokantrano miisa 23 sy 700 any an-toerana no nahazo toana ara-tsakafo avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny BNGRC. Fanampanazavana. Isan'ny komina haina ny hisia ny faharefoana ara-sakafo mahery vaika vokatra ny fandalovany rivo-dozagezany farany teo iny ny komina ambanivohitra Ambodorina distrika ny Toamasina faharoa. Hisoroana amin'izany dia sy nitazaposiny ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny BNGRC fananao ilay hetsika ara-sosialy vonjolongo ka tokantrano miisa 23 no nisitraka fanampiana ara-sakafo nahitana vary, menaka ary voamaina. Eo ihany koa ny toana ara-sosialy ho an'ny zaza lazaky ny 5 taona avy tamin'ny ONN na ny Office National ho an'ny fanjaria-sakafo. Taorian'ny fandalovan'ny gezany dia nisy ny tombana sy ny fifanadadiana natao. Dia hita tao anatin'izany fa ny komuna Ambodorina dia anisan'ny komuna tratran'ny tsy fahampian-tsakafo sy ny tsy fanjaria-tsakafo. Dia tao anatin'izay valon'izay fanadadiana sy tombana natao izay indrindra no tonga tondra ny voatsiramontana ny zahay amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana izay tarihany Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny kolonely Andrianirina Mikael tondra an'izay fanampiana entina namafisana ny fahafahantsika miarina taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza zay. Nambarany ben'ny tanàna ny Ambodorina fa komina nisitraka fanampiana maro avy tamin'ny fitondram-panjakana izy ireo. Ny komina ny Ambodorina anisan'ny lasibatra tamin'ny fandalovan'ny cyclone gezany iny. Efa maro moa ny fiaraha-miasa sy ny fifanomezan-tagnana natao tagnatin'ny komina ny Ambodorina na tamin'ny alalana vivre zany indrindra fa na tamin'ny alalana cash transfert. Dia amin'izao andro itenenana izao koa zany mbola tonga koa moa zany ny eo anivon'ny BNGRC nanomiany reto sakafo izay entin'ny fianakaviana ireo marefa miarina amin'ny fiainana andavanandro. Ankoatra izao toana ara-sakafo izao dia hanome masom-boly ho an'ny mponina eto anivon'ny komina ambanivohitra Ambodorina ihany koa ny fitondram-panjakana hafana miarina tanteraka. Hitety ireo komina 13 ato anatin'ny distrika ny Toamasina faharoa izao hetsika vonjolongo izao. Toy ny fanao isam-bolana dia manatanteraka fivoriana ny anivon'ny distrika ny Moramanga tamin'ity indray mitoraka ity tanterahana atao amin'ny komuna Andazobe izany izay nitarihan'ny lehiben'ny distrika ny an-toerana fanatsarana sy fandrindrana ny fomba fiasa ny tanjona ary fotoana ihany koa nanamafisan'izy ireo ny fiaraha-miasa ny eo anivon'ny isam-pandrarahan'ny distrika na amin'ny ankiny na tsy miankina amin'ny fanjakana. Nzaka Sofia Trarlala. Namafisana ny fiaraha-miasa eo anivon'ny distrika sy ny sampandraraha teknika ary ireo vondrom-bahoaka tsy nizara-pahefana narana fampitambavao sy fifanankalozan-kevitra ho fanatsarana sy fandrindrana ny asa avy amin'ireo tompon'andraikitra maro. Ireo teboka ireo no anisan'ny votra nandritra ny fivoriana fanosam-bolana teto amin'ny distrika ny Moramanga. Nambaran'ny lehiben'ny distrika Moramanga fa ny fifamezan-tanana eo amin'ny samy tompon'andraikitra no ahafana manao tanotsoroka amin'ny fampandehanan-draharaha sy fampandrosoana ka ny fanindran-dalana tamin'izao fivoriana izao ihany koa ny fantanterahana ny team building entina namafisana orona ny fifandraisana. Tsy afaka misaraka ny asan'ny sampandraraha etỳ anivon'ny distrika sy ireo
vondroboaka party anjara-pahefana amin'ny mampanome tantsoroka azy ireo. Kanefa raha mitady vokatra ao anatin'ny asam-panjakana dia ilaina nefa ny fifandraisana amin'ny maha olona amin'ireo mpisehatra ireo ka izay mihitsy no antony nanatanterahana amin'izao team building zao. Efa fanaonay izy ity tsy vao zao fa indray mandeha isan-taona zany farafahakeliny dia misy ny fiarahana ato anatin'ny distriktan'ny Moramanga. Fantatra ihany koa fa manomboka izao dia tetireo komina 320 mandrafitra ny distrika Moramanga izao fivoriana fanao isam-bolona izao ka nanamboana azy ny teto amin'ny komina Andasibe. Voalohany indrindra aloha amin'ny maha komina fizahan-tany komina Andasibe dia voninahitra ho anay ny fandraisana an'ity réunion mensuelle izay natao taty Andasibe miaraka amin'ny team building aty satria entina ihany koa ampisehoana hoe manao ahoana zany komina Andasibe zany manao ahoana ny firaisan-kinan'ireo lehibeana sampandrara isany miaraka amin'ireo ben'ny tanàna isany sy ireo nasaina rehetra hiatrika an'ity réunion mensuelle sy ity team building ity dia afaliana ho anay ny mandray an'ity fiona. Lafiny fizahan-tany kosa indray teratany vahiny maro no namonjy anatsiranana rehefa migadona ny andron'ny festikety tany an-toerana tamin'ity andian'ny fadimity ohatra dia ny 320 ny atleta mpandray anjara dia teratany vahiny avokoa tany an-toerana nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy moa ny ministry ny fizahan-tany sy ny asa-tanana. Tamin'ny sidina anatiny mampitohy Antananarivo sy Antsiranana andro ny fanokafana ny festikety andian'ny fahadimy ny 14 aogositra telo tamin'ireo mpandeha ihany no malagasy hoy ny ministry ny fizahan-tany sy ny asa-tanana Vololoniana Lisy. Tarehimarika manam-pirofo ho hiatrany izy fa anisany manintona ny mpizahan-tany vahiny maro eto Madagasikara ny taranja ara-panatanjahantena Andranomasina Katserva. Ankoatra ny mpifaninana izay efa nahitana teratany vahiny hatrany ampiandohana tamin'ity hetsika ity dia nahatonga solotena roa misahana ny fizahan-tany ary ny tanora sy ny fanatanjahantena tamin'izao andian'ny fahadimy izao ny Nosy Rodrigue niaraka tamin'ny atleta iray izay andray anjara feno amin'ny fifaninanana Katserva slalom homme eto Badia Sakalava. Ity zao ilay atao hoe elodranon'ny Sakalava reharehantsika ary andresany karakara teo dia anisan'ny toerana tsara rivotra indrindra azo anaovana ity fanatanjahantena anankiray ity. Ndao tiavantsika mafy be fa manan-karena Madagasikara ary dia ampirehariana anaty faresen-dahatra no atongavako eto anokatra an'izao andian'ny fahadimy amin'ny festikety Madagasikara izao. Inona moa ny fiantraikany ety ary maninona hoe tonga aty ny ministry ny tourisme satria na ny hôtely fandraisam-bahiny na ny mpampisakafo na ny zavatra rehetra dia mahazo tombony avokoa amin'ity. Le capital le reny volana aratsika ane dia tsy inona fa izao zavatra kanto izao dia io no entsika miady io entsika mampakatra ny Madagasikara. 70 mahery ny atleta mpandray anjara tamin'ity taona 2020 ity izay mitsinjara amina disipline 4 Katserva slalom, wingfoil, windsurf ary ny bigger ka ny 20 amin'ny 70 mahery ireo dia teratany vahiny avokoa ahitana ny Afrikanina Tatsimo, Mauritianina, Rodrigue, Suisse ary ny Frantsay. Adikan'ireo nanatrika ny fanokafana teto Badia Sakalava fa fandresena ho an'ny faritra Diana fa indrindra ho an'izy mirahalahy mpikarakara ao amin'ny Madakaity Bro ny festikety andian'ny fahadimy izao. Ny resaka fanatanjahantena mifandray amin'ny lafiny fizahan-tany rehefa avy eo fa ny resaka vaovao toe-karena indray isika tsy manara-dalàna ny mpanao lohamenaka amin'ny ravina Tsorofo any amin'ny distrikan'ny Vaingandrano tsy mandoa etra sy tamberim-bidy ary tsy manaja ny tontolo iainana koa izay voaraikitra anatin'ny bokin'andraikitra ovim-panarahan-dalàna na amin'ny resaka rataratasy zany na ny fanajana ny tontolo manodidina dia nidina nanao fitsiriana ny komity ahitana ny vovonan'ny Siapiarina Tsorofo sy ireo tompon'andraikitra voakasika any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ka fampiatona ny ampahandro ravina Tsorofo tsy manaja ny voaraikitra amin'ny bokin'andraikitra no fepetra ny raisina natomboka atao amin'ny commune Vohipaoka no faranana tamin'ny famorina European-tsehatra ny vidinina ifotony nampahafantarana azy ireo ny fanapahan-kevitra no raisina manodidina an'io fampanarahan-dalàna io. Boto Joni Archon.
ny bentanàna amin'ny komina naovan'ireo mpandraraha ny fanodinana ravina jirofo lasa lomenaka noho ny izy fanazana ny abokina andraikitra izay napetraky ny faritra tsy misy taratarisa ara-dalàna ihany koa ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asany ary tsy misy vola miditra amin'ny kitapolan'ny komina ny vokatra mivoaka io dia malahelo misy moa zany tsy vitany mitandra karena sy taratasy dia fahalitovana tontolo iainana indrindra ny rano ariandreo igny mivarina melorana agny aby ny resaka tamberin'idy koa da mbola agnatin'izay mandeha tomboky indreo manapaka mba agnatin'ny alana agny dia fivangajanana va menaky vahita zay aby zany nisy nitaregnanay mahatonga anay mimenimena ireo natonga ny fidinana ifotony ny komity izay no tariny eo anivon'ny faritra nijery sy nitsirika ka nahitana ny fanazana ny vorakitra atao anatin'ny bokina andraikitra ka nisy ny fepetranyresona manoloana izany sapasita tokoa fa mbola maro ireo ampisehatra izay tsy miditra atao anatin'ny ara-dalàna nampatsahivina azy nandritra io fotoana io ny fepetra sy ny fitsipika izay tokony ataony rehefa te hisehatra amin'io seha-piarena raha eo izy ary nisy ny fanagiajana ireo ataoko hoe fitaovana hoentina ampiasainy mandrapa hidirany amin'ny anatin'ny manara-dalàna ao ny taratasy ho an'ny ara-panjakana ao koa ny taratasy ara-ketra ary indrindrandrindra ny tena zava-dehibe dia ny fanarazana ny tontolo iainana na ny resaka norme environnemental rehefa mahafeno an'ireo fepetra ireo zany ireo olona mpisehatra dia mahazo misehatra malalaka tsara izy namaranana ny fidinana ifotony dia natsoina ireo mpandraraha manodina ravina jirofo lomenaka nampahafantarina ifanapa-kevitra ny resinay fa mbola hitohy ny fitsirena ka tsy andiferana itsony izay hita fa tsy manaza ny abokina andraikitra Zay ny tany avy any an-drano fa ny mandro tsara kosa indray mitaraina ireo mpamokatra ronono fa ambany dia ambany ny vidiny andraisan'ny mpanagmbokatra ronono ary manampitrotraka ihany koa ny tsy fampiany fitaovana famokarana ho an'ny mponina ao Ambalavato komina ambanivohitra Tanandava any amin'ny distrikany mandro tsara iny songadina moa ireo nandritra ny festival ronono andiany fahatelo izay natao tao amin'io fokotany io Georges Arson Sirandrena Soldarinier no mampita an'izay mivelona amin'ny ronono ny ankabetran'ny mponina ao amin'ny fokotaniny Ambalavato komina ambanivohitra Tanandava aty amin'ny distrikany Maritsara mponina avy amin'ny fokotany io no mamatsy ny distrikany Maritsara amin'ny ronono hatreto nefa tsy zarizary ny fitaovana ampiasaina amin'ny famokarana ary manampitrotroka ihany koa ny mbola tsy fahafantarany mpanjifa ny fisiany vokatra io ao an-toerana zay ho tegna mary mamokatra ronono famatsiagna le fitaovana entiny ankoatran'le fagnanovana savogno sy ny resaka fromage resaka fofana zany zany agnisan'ny tegna olona zany amin'ny tao le fisian'le festival to eto moa reo mpitondram-panjakana zay mijoro zay taritin'ny président colonel dia mangataka zany totagna nampampiofagna bebe koa zany afahanay mampitombo vokatra zay misy ataonay indrindra tao resaka ronono tao zany mitondra fivelarana bebe koa amin'ny mpamokatra ronono sy ny tanàna ny fisian'ny hetsika tahaka itony mampisy ny fahasotohan'ny vahoaka zay mihompy amin'ny resaka famokarana ny ronono eo ihany koa ny zavatra ataonay hato tsy mijanona amin'ny famokarana foana fa entina ampandroso ny fokotany izay anaovanay an'ity festival ty naseho teto nandritra zao lanonana izao ankoatra ny ronono ireo vokatra vita avy amin'io ronono io toy ny savony ny mofo sy ny sisa tsy ary voatanisa ny fanindry andalana tamin'izao lanonana izao ny famoahana ireo zandarinala izay navita fiofanana hiasa amin'io komina ambanivohitra Tanandava io fokotan'ny Ambalavato na eo aza ny fisian'ny ronono olana satria ny mponina ny tsy fisian'ny rano fisotro madio ka etaetan'ny mponina ny amahana zany olana izany mbola hijanona any amin'ny distrikany Mandritsara ihany isika ny fantoka betsaka tamin'ny fampahafantarana ny asa iandry aketany sy ny tanjona kendreny ny atrikasa izay nokarakarain'ny rally ny rally moa izay vovonana amin'ny aro ny tombontsoa ny tatsaha nampahafantarana ireo mpiantsehatra ny havon'ny fambolena sy fiompina ary ny mpitondra any amin'ny distrikany Mandritsara ny fisiany vovonana rally io mbola Georges Arson Sirandrena Soldarinier no mampita ny vaovao distrikany Mandritsara ny rally na ny vovonany miaro ny tombontsoa ny tatsaha izay misehatra amin'ny fambolena sy fiompina nampahafantarana ny sokajin'olona maro nahitana ny tatsaha sy ny mpitondra aty amin'ny distrikany Mandritsara ny fitsanganana
io voavonana io. Atao Magalia dia misokatra ho an'ny tantsaha rehetra, misokatra ho an'ny kooperativa rehetra, ary misokatra ho an'ny sambatan'olona ihany koa izay miaina sy velona amin'ny tontolon'ny fiompiana sy fambolena ary jono sy ny transformation. Ny tanjona moa zany ny plateforme Magalia dia manao politika dia politika ny kibo fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra izay tsy tena vina ny plateforme Magalia ary ahoana no ahafahana mampandroso ny vovonan'ny tokantrano anankiray ary anisan'ny ngamba fantatsika amin'izao fotoana izao anisan'ny hoe mandeha foana ny hoe fédéral autonome anisan'ny apety ary apisa zay dia ny fananana fahaleovantena ara-tsakafo. Zava-dehibe ho an'ny tantsaha indrindra fa ny olom-boafidy aty amin'ny renivohitra Androna ny fitsanganany izao voavonana izao. Tsara ho an'ny vahoaka tantsaha dia resaka fambolena, resaka fiompiana, zay ny velon-tenan'ny tantsaha agny fa ny angatahinay dia hoe ho tanteraka indrindrandrindra mba tena hipaka marina fa tsy eto ampapitanana Mandritsara satria ny ankamaroan'ny district Mandritsara dia agny amin'ny commune ambanivohitra ny maro. Nandritra n'izao atrikasa izao no nijerena manokana ireo karazana masomboly izay itohanany ity voavonana ity. Tsara ny manamarika fa ankoatra ny distrikty Mandritsara dia hiasa anatin'ny distrikta 7 mandrafitra ny faritra Sofia ity tetikasa ity. Izay manodidina ny fambolena sy ny fiompiana ny resaka tantsaha isika teo resaka tsena kosa indray na sy mpandaminana ny tsenany amin'ny commune Marivoa ambonivohitra ho fanavaozana sy fanatsarana tsy manaiky afindra toerana nefa ireo mpivarotra miezaka mamaha izany olana izany mpitondra ny toerana ny fanampanazavana etin'ny Farasoa Andriambelonoro. Iroso tamin'ny fanapa-kevitra ho amin'ny fanavaozana sy fanatsarana ny tanàna ny teto amin'ny renivohitry ny distrika commune Marivoa ambonivohitra ny farany herinandro teo namindra toerana ho an'ireo mpivarotra ahafahana manokatra ny lalana teto amin'ny Simankely. Voakasika tamin'ny fandaminana ireo ampahany mpivarotra nazo famondrana toerana amin'ny andavanandro. Tsy miova kosa isaky ny andro tsena araky ny fandaminana. Tonga nanatanteraka ny fampiarana izany ireo mpitantana teo anivon'ny commune. Raha ny zava-misy nefa tsy nanaiky ny fandaminana ireto mpivarotra. Fa tsara ny fanamboarana ataondreo sy ny filaminana ataondreo fa izay tsy mandany fanesorana amin'ity toerana ity sy amin'le plasy rehetra voakitika fa ny zavatra ilaina fotsiny dia tsotra fotsiny hoe alohany anasorana anay amin'ity eto na io zany na esorina eto ka raha misy toerana normal na tokony hipetrahanay dia afaka bizaka fa hatramin'ny nanaovana an'izay zavatra zay tsy mba nisy ny toerana anankiray hoe ity voamana hipetrahan'le olona tsirairay. Atao anatin'izay indrindra ny hoe nisy ny somary hoe tsy filaminana mpivarotra kanefa ny boribory kilatona ao anatin'izay mba mila sosokevitra avy any amin'ny solombavam-bahoaka izay dia nampiatso azy avy hoe afaka niona somatsara taminay mpivarotra dia noentinay teo ny etaeta hoe mba manana etaeta izay Nankasitraka ny fahasahiana ananan'ny commune amin'ny fanatanterahana, ny fanovana, ny fanatsarana, ny tanàna ireo ankilany. Tena mankasitraka ny zako amin'ny commune urbaine Marivoa amin'ilay urbanisme zay satria fandaminana, fampandrosoana ny tanàna no atao fa tsy manao ino moa ty tamboragaka. Atsika zao fanavoazana tokony avoazana manontolo na urbanisme na ahana tombo mimponina nefa tsy atao zavatra izay dany kibon'ny olona atao fa manahaka fandamina izay lehibe mitondra eo. Ankasitraka zay makately ary mbola mampirisika an'izao lehibe aza hoe madio ohatra ny lalana mandeha amin'ny district tany iny ny lalana Marivoa manontolo. Ikarbaolana ireo mpitondra tonga ny aino sy ny jery ny vahaolana isy ny bavam-bahoaka. Noho ny famalinana izay antsoantso ny vahoaka izay mpivarotra ato anatin'ny commune urbaine Marivoa misy ny fanatsarana izay nataon'ny commune izany hoe famerenana ny plan d'urbanisme ny Marivoa izay dia niroso tamin'ny fanokafana lalana satria toerana ity dia lalana taloha dia nisy ny fanatsarana izay taon'ny commune izay ary izay indrindra no nidinany fotony fampiresaka amin'ireo vahoaka ireo mba ahitantsika vahaolana aingana satria efa andro maromaro ireo efa tsy mivarotra dia mitady an'izay vahaolana izay tsika mba ahafahantsika amaha izay olana amin'ny ireo mpivarotra ireo
dia ijery ny solotenandreo tsika dia ifampiresaka amin'ny latabatra boribory ahafahantsika mitady ny vahaolana. Ny commune koa efa misy ny vahaolana izay arosina ary misy ny fijerevana ny ataontsika ciment-be ho jerena tsara ny fametrahana n'ireo mpivarotra ireo satria misy ny lalana koa amboarina ato anatin'ny district Marvoy indrindra anatin'ny commune urbaine Marvoy dia ho concerné reto lalana reto dia ho jerevantsika ny fandaminana izay ho apetraka atsika amin'ireo mpivarotra ireo mba tsy hisy alahelo. Ny rosina ihembotra dia fanapahan-kevitra miankina amin'ny rehetrarehetra satria izany hoe ao an-tsangana atsika ny asitsika commission kely iarana amin'ireo mpivarotra izay concerné amin'ity toerana ity miaraka amin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra mitady izay vahaolana izay miaraka amin'ny commune urbaine sy tompona andraikitra rehetrarehetra. Andrazana ny vokatry ny fionana fangaina arak'izay tratra ny isiany fampandrosoana ny tanàna. Mbola hijanona ny Marvoy hatrany isika fa resaka fitaterana kosa indray mbola maro amin'ireo mpampiasa lalana any amin'ny lalam-pirenena fahefatriny no tsy mahafantatra na misy mahalala ny fitsipika amin'ny fehiny fifamoivoizana. Ho fisorohana ny loza dia hisy ny fanarahamaso mialohan'ny fiaingan'ny fiara amin'ireo mpitatitra zotra nasionaly taorian'ny fanofanana ireo mpamily sy mpitatitra kooperativa. Farasoa Andriabelonolotra no mitatitra an'izay. Nomena toromarika sy fanofanana ireto mpamily sy mpitantana ny kooperativa mpampiasa ny zotra mpifamoivoizana nasionaly mpampitohy any Marvoy sy Antananarivo no tanterahana teto amin'ny toby-piantsonana nasionaly commune Marvoy Ambodivohitra ny fidinana ifotony. Manoloana ny vanim-potoan'ny fialan-tsasatra kendrena ny fiarovana ny hainy mpandeha isorohana ny loza mpifamoivoizana amin'ny lalam-pirenena fahaefatra. Tonga nanamafy ny fitsipika sy ireo fanaran-dalàna ny teo anivo ny fitandrona ny filaminana tariny officier principal de police Razafindranjilo Clement lehibe ny polisy pirenena. Nandraisana ny fepetrany sy ny fanarahamaso ireo fiara miainga eto. Anisy ny fepetrany raisina amin'ny contrôle avant départ. Jerena mihitsy zany manomboka izao ny fiara izay andeha sy ny mpamily le fiara. Moa ve i fiara io ve miaraka amin'ny mpamily io vao tonga dia anao domiverina sa manao akory. Izany hoe zany mba isorohana le manao domiverina dia mety hiteraka loza satria tsy manao repos akory na tsy miala sasatra akory ny chauffeur sy ny fiara tsy entretien akory tonga dia efa mandeha ka mety hiteraka loza mpifamovizana. Ka izay no nampatsiahivina teto atao ny contrôle avant départ manomboka izao. Tafiditra ao anatin'ny fiarovana ny hain'ny olona sy ny fananana izao hetsika atao izao. Ataorin'izay ireo solitena mpitantana ny kooperativa dia naneo ny fahavononany amin'ny fanarahana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana. Ny fahavonona dia tsy mampiatra an'ilay izay zava-misy izay, mampiatra an'ilay lalàna foana. Ny kooperativa zany dia efa misy fitsipifehivana amin'ny maha-kooperativa azy. Dia efa tsy maintsy vonona foana izy mampiatra an'izay lalàna izay mipetraka sy izay misy. Eto amin'ny toby-piantsonana dia ahitana ireo kooperativa Kofisa, Kofimanga ary Sotrafa, ireo no miasa amin'ny zotra nasionaly Marvoy sy Antananarivo. Natomboka ny farany herinandro teo ny fanamboaran-dalana any amin'ny distrikan'ny Betafo ka hisitraka izany avokoa ny commune 20 any an-toerana mandritry ny 2 volana moa ny faharetan'ny asa ary ny orinasa Loaranomanga no iantsoroka izany. Ny sombavam-bahoaka ny Madagasikara voafitany amin'ny distrikan'ny Betafo no angatana nanana sy vinahitana izany fanamboarana izany raha ny tatitry haingo Rasimazafy. Isan'ny lalan-drà mampihodina ny toe-karena sy ny distrika iray ny lalana. Zava-dehibe araka izany ny fanamboarana sy ny fikojakojana azy ireny noho izay anjara toerany izay. Raha ho an'ny distrikany Betafo manokana izay misy commune 20 dia ny commune manamorona ny lalam-pirenena fa 470 ihany no tsara lalana fa ny ankoatr'izay saro-dalana avokoa. Antoniana tonga ny solombavamboaka Madagasikara voafita aty amin'ny distrikany Betafo nandray andraikitra ka
nanamboatra izany lalana izany no amafisiny lehibe ny distrika izany. Zava-dehibe ny androany satria fanamboaran-dalana miainga eto Matelona makany amin'ny commune Ambohimanamboly. Zava-dehibe satria mamaolana maro izany fanamboaran-dalana izany raha tsy laza fa tsy ny famambokatra ny fanamorana ny fivezivezena manala fasahiranana ho an'ireo vahoaka. Ny any fanentanana angamba mba hampateza ny lalana tsika moa manana izay fitenana izay izay mahakolokolo manana soa mba haretana dia manentana antsika amin'ny fikolokoloana amin'ny fanomezan-tanana amin'ny fanamboarana an'izay kanaly izay satria tsisy dika ny ezaka izay ataontsika raha ohatra ka tonga amin'ny herintaonany dia hiverina ohatran'izao ihany ny lalana. Ny commune ambanivohitra Ambohimanamboly hatrany Isaka izany hoe 30 kilometatra eo nanomboana izany fanamboaran-dalana izany taty amin'ny distrikany Betafo. Efa ela moa no nitady ny fomba rehetra anatanterahina izany ny ben'ny tanàna tanteraka izany ankehitriny. Ny tena koa nangataka hanamboatra ny lalana Ambohimanamboly teo moa député Livasoa tato amin'ny distrikany tato Betafo izay nanampy tamin'ny fazahona indreto fitaovana reto tato amin'ny société hanamboatra ny lalana ity. Ny entreprise Lomana Loharanomanga no anatanteraka izany asa izany mandritra ny 2 volana. Androany 15 no fifanarahana tamin'ny entreprise anankiray be dia be ny entreprise manadoma varavarana aloha satria asa sorokavahoaka miady fotoatsofa amin'ny district misy azy. Eny entreprise Lomana Loharanomanga no namoina ny antso manao mian'izay eo amin'ny 2 volana eo fanaovana azy misy an'izay maromaro fa tikona fanamboaran-tanteraka amin'izany tsy ety ihany fa 11 kilometatra ho an'ny commune ambanivohitra Ambohimanambola manokana na ny ben'ny tanàna na ny solombavombahoaka dia samy nanao antso avy amin'ireo collecteur na ireo mpampiasa ny lalana samy hitondra ny anjara brikiny amin'ny famitana ity lalana ity satria terrassement ihany aloha no atao fa mbola mila caniveau sy mbola tokony horarahana vato izany lalana izany. Sakafo foto-dravitra satrany isika toerana isan'ny mijaly rano fisotro ny ao Andavoanempoka ny amin'ny commune ambanivohitra Tsohimbondra na distrika Nambilobe fa ankehitriny dia foana izany satria nahazo foto-dravitra sahazoana rano fisotro madio avy tamin'ny WWF izay natolotra vonjy maika ao am-poniny izy ireo ny alatsinainy lasa teo taorian'ny fahavitany orinasany fanamboarana. Ramanandaza Alensi Oisa Judikael. Tanàna Panjony moa io tanàna io izay isan'ny jaly rano tany aloha. Mividy rano $900 hatramin'ny $2,000 izay erikany 20 litatra iray. Amin'izao azo ampiasaina tsara ireo foto-dravitra asa ireo ka natolotra ny vahoaka mba ampiasaina io fanalana amin'ny fahasahiranan'izy ireo. Misy vovo natao apahaka any 6 metra ny profondeur-ny, ny vodo 4 metra, dia misy château d'eau surélevé 9 metra ihany koa ny ilany eo hanangonana an'ilay rano. Dia misy pompy énergie panneau solaire mampiakatra an'ilay rano anatin'ilay izy. Rehefa avy eo mivoaka amin'izay rano iny mandeha makaty Andavoanempoka misy borina fontaine 4 ilay ao Avaka misy borina fontaine 1. Asa io natao nandritra ny 2 volana teo eo. Efa misy lamina napetraka makasika ny fitantanana ny foto-drafitr'asa. Komity mpitantana ny rano zany efa najoro aminazy io hitantana ny foto-drafitr'asa jiaby manomboka any amin'ny captage jusqu'à ny distribution. Dia ireo mponina ty Andavoanempoka ihany moa zany no karakara an'izay ary hitantsika amin'ireny borina fontaine ireny dia efa mipetraka ny prix afana matsaka rano eo zany hoe fandraisan'ireo anjara amin'ny fikojakojana. Vita ny analyse physico-chimique et bactériologique dia rano madio tsara zany ny hitantsika eto Andavoanempoka dia izay ny sorana ny mpandray anjara rehetra. Ilaina ny fikojakojana ny foto-drafitr'asa misy mba tsy ho simba malaky. Ho fanamafisana ny fandriampahalemana sy ho fampandrosoana ihany koa ny tanàna any amin'ny commune ambanivohitra Marovato any amin'ny distrika Ambanja dia endokana tamin'ny farany herinandro lasa teo ny poste fixe ho an'ny gendarmerie tany amin'ny fokontany Antsirasira fanampiana avy amin'ny tsara sitrapo nahazoana izany foto-drafitr'asa izany. Lucien Tongarafo. Foto-drafitr'asa vita azo tamin'ny fiarahamiasa amin'ny tsara sitrapo malala tanana toy ny poste fixe na gendarmerie eto amin'ny fokontany Antsirasira commune ambanivohitra ny Marovato amin'ny distrikany Ambanja. Kisorana dilavina fitina fanjakana
nandefa vahiny maventy avy any Diogoana baka ambanja ndeha nagnotry ny honoré ny fetinay de izy mirosy kokoa zegny amin'ny fandam-panaimana satria miampy zegny ny tragnony tobiny zandary zany satria misy ara géographique misy fisaragna kely zegny commune centre zany hoe renivohitriny commune sy ny Fokotany Antsirasira ke ilaigna fo izy satria somary na dia fankarikitry ilaigna fo izy amin'ny akapa. Ny tokanana ity fotodrafitrasa ity izay mirefy araka ambin'ny 10 metatra ny lavany ary 7 metatra ny sakany miefitra 5 misy rihana iray. Dia ny olona fa tsy misy afaka amin'ny vola gendarmerie zany fa anatana ny gendarmerie ary natao hanatsarana ny asan'ny gendarmerie satria ny tanjon'ny gendarmerie dia manakaiky ny trano. Mariana fa orinasa tsikivy nanao ny asa nandritra ny 4 bolana taorian'izay nisy ny fitsidiana brigade ny gendarmerie eto amin'ny commune na Marovato no tarihiny lehibe ny faritra Diana Andriamatoa Marovavy lui. Totosany alatsinainy teo tany Ambovombe ny lanonana miaramila fametrahana galona ho andreo zandarmista enina eo anivon'ny vondro tompom-pileovan'Androy isan'izany ny komandin'ny vondro tompom-pileovan'Androy nanome voninahitra ny lanonana sy nitarika izany moa ny komandin'ny farim-piadidian'ny zandarmaria Toliara izay notrony lehibe ny faritra Androy sy ny prefet ary ireo solitena mpanjakana sivily sy miaramila tany an-toerana Janina Antenena sy Choix Marcelin. Teto amin'ny vondro tompom-pileovana Androy no nanatanterahana ny lanonana miaramila fametrahana galona ho an'ireo mpitandro ny filaminana nahazo fisondrotana tamin'ny andraikiny. Ka anisan'ny nisongadina tamin'izany ny fametrahana ny galona ho an'Andriamatoa Zakatina Roland izay nasandratra ho kolonel raha toa ka lieutenant colonel izy teo aloha. Ka ny kolonel Randriana Sololova Hervé komandin'ny farim-piadidian'ny gendarmerie Toliara no nitarika ny lanonana. Nandritra izany ihany koa dia nisy ireo mpitandro ny filaminana hafa izay nahazo ny fisondrotana ka gendarme roa no nasandratra ho kapitaine, iray ho 2e classe ary 2 hafa ho 1e classe. Anisan'ny atao hoe fahasoavana lehibe eo anivon'ny miaramila zany hoe misondra galona zany. Zava-dehibe loatra zany satria porofo nitoka amin'ny tendany fa tsara ny fiara-miasa eto anivon'ny faritra Androy, tsara ny fiara-miasa ny gendarmerie amintsika rehetrarehetra eo amin'izay sehatry ny fandriam-pahalemana izay dia irinay ny toizan'izany amin'ny lafiny rehetra. Mba hanambina anareo anie ny galona vaovao izay nentinareo nomenanareo ary hitondra soa sy ny tsara ho any ankoronanareo fa matoa ny menanareo dia mentsika ary izany dia mitaky andraikitra goavana aminareo araka niny galona vaovao izay nentinareo iny. Ankoatran'izay dia nisy ny fampivondronanareo gendarme miara-miasa ao anatin'ny vondro tafika no tarihan'ny kolonel Randriana Sololova Atrany. Izao moa no tanteraka dia ho fanamafisana indray ny firaisan-kina, ny fanajana ny andraikitra ary ny fandroratenan'ireo mpitandro ny filaminana amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Any Tolanar kosa indray faralahy velo Marie Ruffin no voatendro filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Tolanaro. Nisy ny lanonam-pitsarana manetriketrika nametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy ka tonga nanome voninahitra izany tany an-toerana ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Fampitam-baovao ny Sely Adoni. Kolikoly ny fanafainganana ireo antotataratasy ho an'ny fitsarana. Ireo ny santionana amin'ny laharam-pahamena apetraky ny filoha vaovao ny tribonaly ambaratonga voalohany eto Tolanaro. Faralahy velo Marie Ruffin ny vohitra io nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny lanonam-pitsarana manetriketrika teto amin'ny tribonaly ambaratonga voalohany Tolanaro. Andro iray lehibe ny an'io fa andro iraketana fanendrenahy hitondra didy mavesatra eto amin'ny fianakaviako dia nikajy ny filaminana vahoaka eo amin'ny lafin'ny fitsarana. Voninahitra lehibe omena ny tena izany ka ampanatretena lehibe tokoa nandresako azy an-tanandroa sy ny loloavako azy eo an-tampony loha ka tokony omeko fa tsy atoko vato tsy avalako iranony adidina todray ka ho tanako hatramin'ny farany fa adidy masina ny andraikitra voninahitra. Manaraka mikasika ny kolikoly iny moa zany dia fa hoe ny firenena mihitsy miady amin'ny kolikoly
dia amin'ny mampanao lalàna dia volinao no anampy amin'ny firenena hiady amin'izany kolokolo zany. Dia ato aminay moa zany malaza fa hoe taraiky zay manao dossier dia idirantsika koa zany ny accélération de traitement de dossier. Dia ity moa zany hitambaranay amin'ny administration rehetrarehetra bona cahier de justiciable. tokana anome voninahitra izao lanonina ara-panjakana izao ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana notronon'ireo manam-pahefana sivily sy miaramila eto amin'ny faritra Anosy. Manodidina ny lafiny fanabeazana kosa indray mpianatra maherin'ny 4,000 no tonga nanatanteraka ny lalao nasionaly amin'ny fanatanjahantena an-tsekoly 4,4 na ny sport scolaire izay nitanterahana tany Mahajanga. Ho fanehoana ny firaisan-kina sy ho fanohanareo tanora ary ihany koa fanampinareo ray aman-dreny indrindra amin'izao akatoky ny fidiran'ny mpianatra izao dia nanolotra fitaovam-pianarana ho an'ireo mpandray anjara rehetra tamin'izay lalao ara-panatanjahantena an-tsekoly tany Boina izay ny association fanjiry izay tarihan'ny filohan'ny fanavaozana ny ministry ny fanabeazam-pirenena niaraka tamin'ireo iraky ny fikambanana fanjiry moa nanolotra an'izany tany an-toerana raha ny tatitry Miora Randry. Namatra ny association fanjiry tarihan'ny vadin'ny filohan'ny fanavaozana Elizara Andrianirina ny hoe sambatra izay mifanampy sehatra maro no efa nisitraka sy nitondrana fanampiana hatramin'izay nijoroany mahatsiaro manokana ho an'ireo ankizy mpianatra izy amin'izao akatoky ny fidiran'ny mpianatra izao ka naniraka ireto mpiara-miasa aminy ho aty Mahajanga izara ireto fitaovam-pianarana ireto nandritra ny famaranana ny lalao nasionaly ho an'ny fanatanjahantena an-tsekoly no nanolorana izany tamin'ny fomba ofisialy nandray izany ny ministry ny fanabeazam-pirenena ary nakasitraka azy ny amin'ny toana nataon'ny vadin'ny filohan'ny fanavaozana ho an'ny ray aman-dreny mba hanamavainana azy ireo. Izy ity moa zany dia hoe tonga eto mihitsy ny solitenany nanolotra izay kit scolaire izay. Tsy tambara dia hoe ny fisaorana feno azy, ny fisaorana bebe ianao ramatoa vadin'ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika Madagasikara satria dia faly ny ankizy teto Mahajanga faly izahay amin'ny izao fanampiana atolotrao anay izao. Fitaovam-pianarana toy ny kitapo, kahie, stylo, règle ireo no nozaraina tamin'ireo mpianatra avy amin'ny lafivalon'ny Nosy nandray anjara tamin'ity lalao nasionaly ho an'ny fanatanjahantena an-tsekoly natao taty Mahajanga ity. Ho fanohanana ihany koa ireo ankizy mpianatra any amin'ny fokontany Kopokara spesialy commune ambanivohitra Fotaka district Anambosary Atsimo dia nanolotra fitaovam-pianarana sy kilalao azy ireo ny fikambanana ezaka ankizy maherin'ny 300 moa no sitraka an'izay fampitaovana ara-pianarana izay. Sely Adoni. Niarany haintany mafy ny teto fokontany Kopokara sy Besely commune ambanivohitra Fotaka district Anambosary Atsimo 9 taona lasa izay. Efa nisy ny ezaka tolotany no an'ny mpiarabelona nataon'ny fikambanana ezaka nandritra izany. Ankehitriny kosa dia tsy nanadino hatrany ity fikambanana ity ka nanolotra kilalao sy kojakoja-pianarana ho an'ireo ankizy ho fanomanana sady ny fidiran'ny mpianatra amin'ny taom-pianarana ho avy io. Maherin'ny 300 ireo mpisitraka tamin'izao hetsika sosialy izao. Satria mahatsiaro ilay fambatsiana izay natao tamin'ny kereta ty Atsimo dia izao zahay tonga mitondra fourniture scolaire kapa izay hoentin'ny zaza mianatra sy kilalao izay ahafahany na souvenir izay mipetraka ho an'ny zaza ary saorana an'Andriamanitra fa efa mihatsara ny toepiainan'ny vahoaka aty Besely na Kopokara. Ny nahazo fourniture scolaire sy ireo kapa zany any amin'ny 3,700. Amin'ny mahafikambanana mivondrona amin'ny finoana kristianina ny ezaka dia nisy ihany koa ny fanolorana filazantsara maimaimpona ho an'ireo mponina avy amin'ireto fokontany roa ireto. Dia nanaraotra ihany koa zahay ny amin'ireto fizarana testamenta vaovao izay fanomezana manokana moa fantasika avy amin'ny fikambanana GDO fa dia mampisaotra ny tompo ny nahafahanay ihany koa ny ara-miasa amin'olona reny ka nahatonga anay tody soamasara eto amin'ity toerana ity. Ity indray ilay fanomezana ara-panahy izay noanay fa hanampy azy sy ny ankehitriny ihany fa na ny fiainana ho avy ny fiainana mandrakizay. Ankoatra ireo rehetra ireo dia nisy ihany koa ny fizaham-pahasalamana maimaimpona nandritra ity fidinana ifotony ity. Fantatra ihany koa teto fa ho raisin'ny fikambanana ezaka an-tanana ny fampianarana ireto kambana roa vavy niarany tsy fanjari-sakafo mahery vaika ireto 9 taona lasa izay. Nahazo lycée vaovaony any amin'ny boriboritany Nosokomba anatin'ny fokontany Antitsorono izay namboary ireo fikambanana teratany vahiny mpanao asa soa atao Anosy ary efa ianaran'ireo mpianatra vao afaka bebe Stéphane ity sekoly vaovao ity raha ny tatitry Retsitoara Chantresse.
lafy ny fampianarana sy fanampiana ireo mpianatra rehefa afaka fanadinana BPC eto amin'ny boriboritany nosy komba. Nanamboarany teratany vahiny iray mpanao asa soa lycée eto amin'ny Fokotany Antotoro izay isokatra andray mpianatra amin'ny taom-pianarana 2024 sy 2025. Manana tombony lehibe ireo ray aman-dreny amin'ny fampianarana zanany amin'izao fahazahoana fodrafitrasa vaovao izao. Raha tisy fampivoarana, raha tisy fampandrosoana, ny fampianarana lalana mahitsy ialantsika amin'ny fahisairana ny tanànatsika afaka ho antsika ray aman-dreny. Nanana tombony atsika eto ka miangavy atsika ray aman-dreny azoto, avitrika ary tsy alaigny ampianatra ny zanakatsika rango madinika jusika izy be. Mahazo fanampiana manokana avy amin'ireo ateratany vahiny mpanao asa soa ireto mpianatra afaka fanadinana BPC sy BAC eto amin'ny sekoly Banana. Tsaiky jiaby mianatra eto ka nafaka fanadinam-panjakana indrindrandrindra afaka BPC dia mahazo fanohanana manokana avy amin'ny rovazabo. Ary 8 premier amizegny isan-taona nanomboka tamin'ny 2015 mahazo bourse 140 000 ariary mensuellement isaka fanjava. Rehefa avy amin'ny université koa zegny Rotseka Babu mahazo 200 000 ariary na 1 million de francs isaka fanjava isaka tsaiky zegny 8 premier. Efa 3 taona nisian'ny sekoly Banana teto amin'ny Fokotany Antotoro tamin'ny fanadinana ara-panjakana farany teo CP sy BPC 100 voka-panadinana. Lafiny tena kosa indray mifandray amin'ny lafiny fizahantany miakatra ny letany mpilalao baolina kitra any amin'ny faritry Melaka ao anatin'izao lalaon'ny Melaka izao nambaran'ny Flou national ny tanora KJM izay tonga miatrika an'izany lalao izany ihany koa any amin'ny distrika Ambatomainty sy mitondra fanampiana maro samihafa ho fanohanana andreo tanora izay mandray anjara anatin'izany Jeux de Melaka izay. Ravelomianta Jean Klein sy Japson Robert. Taoreny fisokafana lalao Melaka dia taranja baolina kitra no nanokafana ny fananana izay misy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy. Raha ho an'ny sikajy lehilahy dia mizara roa ny vondrona. Vondrona A ahitana ny distrika ny Antsalova, Besalampy ary ny Ambatomainty Papetrano. Raha distrika ny Maintirano sy Morafeny B ary ny komina ny Tamborano ao amin'ny vondrona B. Distrika ny Ambatomainty sy Antsalova no nanokatra ny lalao fanitsanana ka Ambatomainty no voaka pandresy tamin'ny isa 4-2. Tsara aloha ny lalao fa hita moa sambasamba ny andehanaka aty. Ny terrain koa mbola tsy zatsy ilay zany. Mbola tena marina aloha tsara foana ilay lalao ataonay ary mahafinaritra. Fomba ny lalao tsy misy mandresy, misy miresy. Mafy aloha reo mafy reo par rapport n'izay. Azo atao hoe mafy ihany koa moa zany lalao teo nefa ny fanomanana no azo atao hoe efa nanomana tsara. Matno nisy reny vokatra tsara reny. Dia kasitrana moa zany specta izay nanoana natonga ny bandy nanao effort tamin'izay rehetrarehetra zay ary manantena zay ny amatsa manaraka mbola hanao tsaratsara kokoa amin'ireny. Miatrika ny lalaon'ny Melaka andian'ny fafito amin'ny 30 moa ny président national coalition des organisations des jeunes malagasy Branco natenaina ka nanolotra fampitaovana maro samihafa fanampiana sy famporisihana ireo tanora eo amin'ny sehatra ny baolina kitra. Zao zany fahitako azy dina moa zahay eo anivon'ny bureau national ny KJM izay nidina avy any Antananarivo nankatia mitondra ny fanampiana rehetra mba ampiroborobo ny sport ato amin'ny Jeux de Melaka. Mahita fa miakatra avo dia avo zany ny fahaiza milalao ny zanaky Melaka amin'ny resaka baolina kitra. Ary mbola anaraka potika raha pitso ny baolina kitra ny vehivavy fa raha ny lehilahy zany no zohina dia hita hoe efa manana jeu azo lazaina hoe jeu professionnel zany ny ankizy amin'izao zany fa tsy tahaka tamin'ny roa taona lasa, 3 taona lasa zany. Ka eto zay zany mbola vonona makahery le tanora ary mbola vonona koa zahay anampy ara-pitaovana toy ny baolina, maillot, godasy sy ny sisa zay tsy voatanisa. Dikan'izay zany ilaina ny firaisan-kina sy ny rassemblement le jeune zany ka zay mahay zany toanana mba mitondra avy ny reharehan'ny Jeux de Melaka ity zany ny faritra Melaka ity zany. Mitohy hatrany ary mizotra mpilaminana ireo lalao fanitsanana isan-tsikajiny ao anatin'ity Jeux de Melaka ity izay ahitana ny football lehilahy sy ny vehivavy, basket lehilahy sy ny vehivavy, volleyball sy ny marathon ary ny tsipika netibe. Tsy foanakory fanafindra toerana ny hetsika ara-kolontsaina sy fanatanjahantena izay karakarain'ny Menabe Connexion ao Amorondava ho fiarovana ny fotodrafitrasa. Misy moa ny lamina napetraka momba an'izay fanampanazavana entiny Isabelle Tsoda Celestine. Tsy asimba ny fotodrafitrasa
ary ho fiarovana ny tanàna ny Morondava sy isia ny fifampitokisana eo amin'ny mpiara-miombonantoka amin'ny faritra Menabe sy ny komina ambonivohitra Morondava no antony isian'ny fifamindran-toerana ho an'ny hetsika ara-kolontsaina sy fanatanjahantena Menabe Connection izay atao eto Morondava fa tsy foana akory. Ny fahazahoan-dalana menalalana ny fikambanana Menabe Connection mba hanao an'izay hetsika izay dia Menabe Connection andiany fahenina zay manomboka ny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo ny volana aogositra 2024 eny amin'ny torapasika ny Moskely. Manamafy izany ny solitena mpanjakana ato Menabe. Tetikasa ngeza be no atao amin'ny io 200 kila io ny antony dia ahafahantsika miaro ny tanàna voalohany indrindra amin'ny tondradrano fiakarany rano be iny zany. Araka nambara teknisianina teo efa mahazo vaina le dunina efa manao ny asany hitantsika zany zava-dehibe zavatra izay ary eo anatrihan'izay avian'ny teknisianina zay izay fikarakarana io hitantsika amin'izao fa mbola pri sady manao ny asa zareo hitantsika le résidence ny préfecture tamio efa narodana iny satria ao anatin'ny ligne anaovana le dunina ihany raha teo dia anatin'ny ampirinasa tanteraka zany tetikasa miaraka amin'ny vain zany manatsara sy miezaka mitady ny fomba zany ahafahantsika miaro amin'ny fiakarana ranomasina mankaty tanàna ka hitantsika mivokatra soa napetraky ny dunina io izy mipetraka io dikany antony mahatonga anany tena zany dia zao misy an'le fangatara-dalana nataon'ny association Menabe Connection amin'ny fampiasana ny terrain sy ny faritra manakaiky sy miaraka amin'ny dunina io zany. Raha nitatitra tonga ampelantanana izy navoakan'ny teknisianina dia miteraka ohatraka ny karazana fanindrelena sy fahasimbana ilay dunina ary fanarenana indray afoana izy io ny zavatra mitrangasala amin'io ka rehefa nivory izay le tompona andraikitra zany dia nanapa-kevitra hoe tsy mety ny anaovana hetsika bevata eo amin'ny toerana io. Falaiko moa ny rehetrarehetra fa no ahasoa ny tanàna sy ahasoa ny commune urbaine Morondava dia manomboka zao dia tsy atao tsony tsy tsony hetsika atao amin'iny servitude moa filazana sy servitude miaraka amin'ny dunina sans fil iny. Ny faharoapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo ny volana aogositra taona 2024 ho avy izao no anaovana ny hetsika eny amin'ny torapasika Moskely. Mahakasika izay hetsika ara-kolontsaina sy ara-panatanjahantena karakarain'ny Menabe Connection izay hatrany tena namafy ny fanentanana amin'ny fampanarahan-dalàna eny amin'ny ranomasina ireo tompona andraikitra ao Morondava manoloana an'izay hetsika izay fanampanazavana. Toerana mahasarika mpizahatany ny faritra Menabe ary betsaka amin'izy ireny no mankafy mitety ranomasina amin'ny lalan'ny lakana. Noho izany indrindra dia manamafy ny fanentanana ho an'ireo fokotany manamorona ny morontsiraka ary ireo mpitondra lakana ny talepahatry ny fitaterana ato Menabe mba hanarahana ny fandaminana sy ny lalàna apetraka ho fanatsarana hatrany ny resaka fifamoivoizana eny amin'ny ranomasina Moskely Morondava. Tato moa rahantsika mita ny toetrandro mivadibadika misy tsiko antimo amintsiketo dia efa manao antro avy zay mandidina reny sefokotany Moskely Betania mba ho sarotiny izay olo mampiasa lakana amin'izao toetrandro mivadibadika zao mety mikorontany ranomasina dia lasa manahirana. Ho avy moa Menabe Connection tsy ela dia eto zay manentana sady avoakan'ny Morondava fa indrindra ny vahiny izay manatrika an'io aoka mba hanontany fomba antany fa indrindra andeha haka arerana amin'ny ranomasina mba tokony hijerany reny tompotany na mpitandro filaminana hoe inona fomba tany ino zavatra fady amin'ity ranomasina ty fa indrindra mpivahiny tsy dia mahafantatra an'izay fa filovaparitsy fitaterana anay zany dia manentana amin'ny reny tambazotra fahatongavanareo dia manararoatra zahay mba hafantatra n'izay zava-misy hoe aoka mba samby tanjana na tsika tompotoerana na reo mpivahiny manoloany fiovaovany toetrandro. Hamafisina amin'ny alalan'ny fanarahana ny fadin-tany izany rehetra izany manoloana an'ireo hetsika izay atao eny amin'ny morontsiraky Morondava. Manentana ny olona hanajana izay fady izay anisan'ny fady ny fihinana-kisoa lafa avy nihina-kisoa zany ianao dia ka mikitika ny rano io ho antsika izay vahiny ho antsika tompotany. Anisan'ny fady avao koa ny ondry
zay avy nihina ondry moa zany dia tena tsy mety amin'io ranomasina io zay ondry zay. Tsy azo atao ihany koa ny mamono akoho eny amoron-dranomasina igny ho antsika vahiny na ho antsika tompotany dia tokony hanajan'izay fady izay. Ny firavaka volamena sy ny volafotsy dia aza hoentiny ny anaty ranomasina, any anaty ranomasina fa tsy amin'ny tora-pasika. Any anaty ranomasina dia tsy tokony hoentina izay volamena sy volafotsy izay. Indrindra ny fahadiovana, ny fanajana ny tontolo iainana tena anisany anentananay ny mpiarabelona. Raha tsy ivina dia aharitra hateloana dia ny faharoapolo hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana aogositra taona 2024 ny hetsika ara-kolontsaina sy fanatanjahantena karakarainy Menabe Connexion eto Morondava. Dia izay ihany koa tompo-kilasy sy tompo-vavy no mamarana tanteraka ny vaovao-tsara tamin'ity atoandro ity, akasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.